Fitaom-pivavahana lehibe tetsy amin'ny katedrala FLM eto Toliara no nisantarana ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny sekoly manara-penitra sy kianja filalaovana ho an'ny Jamba etsy amin'ny Sekolin'Ny Jamba Tanambao, vatsian'ny BMZ hita amin'ny alalan'ny CBM na Christoffel Blenden Mission tafiditra ao anatin'ny tetikasa fanapariana ny fanabeazana ny zaza manana fahasembanana ara-pahitana eto Madagasikara. Dia napidirina tao daholo izay zavatra rehetra fitaovana mba ahafahany ankizy mianatra velatra atsotsika ato anatin'ny misy any rehetra amin'ny famakiam-boky ity fa tsy hoe famakiam-boky ihany fotsiny fa famakiam-boky ihany koa amin'ny braille izay satria tsy fantoka amin'ny ankizy manana fahasembanana ara-pahitana no tena fampian'izy ity. Ny any ambony riana atao trano fianarana ny ankizy manana fahasembanana ara-pahitana sy ny ankizy izay azo ampiadiana miaraka amin'ireo ankizy dia ny aty ambany biblioteka ary misy grande salle anankiray misy efitra enina ao ambony ao 5 salle de classe raisa informatique izay ahafahan'ny ankizy mianatra sy tanjona amin'izao hetsika izao ny ahafahan'ny Jamba hisitraka ny zony indrindra amin'ny lafin'ny fanabeazana ka zaza Jamba miisa 500 eo no ezahana azo tombotsoa amin'ny alalan'ity tetikasa ity. Roa lavitrisa ariary no totalim-bidiny fotodrafitrasa ka i Toliara, Farafangana, Toamasina ary Antsirabe no mpahazo tombotsoa.